Renao tao anatin'ireny vaovao ireny moa ny feon'ny mpanao gazetinay mianatra asa eto amin'ny MATV. Mbola amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana ihany dia nidina tany amin'ny faritra Ankazobe iny androany ny mpanao gazetinay Tantely Andrianomenjanahary nijery ny vokatry ny asa fandriam-pahalemana izay nataon'ny gendarmerie tany amin'iny faritra iny. Dahalo Raindandray no maty, basy mahevaika efatra miaraka tamin'ny bala 40 ary moarana ody-gasy maro isan-karazany no sarona nandritra ny fifandonana teo amin'ny zandara avy eo amin'ny kompania Ankazobe sy ny Andian-dahalo ny 12 Aogositra lasa teo. Izao vokatra izao no azo dia vokatry ny fampandre-tany manokana nataony teo anivon'ny zandary avy eo anivon'ny groupement Analamanga ary mipetraka avokoa izany manerana ny fari-petidina sy ireo distrika ao anatin'ny faritra Analamanga. Raha tamin'ny 10 Aogositra raha hoan'ny ambolo tarakely zany ny patrouille avy eto Ankazobe dia teny an-dalana zany tsy latsoko hoe misy andihana olona ihino tany amin'ny faritra Ampary any amin'ny commune Antakavana maromarona koa zany atao amin'ny toerana atao hoe Ambatomainty. Rehefa tonga teo amin'ny toerana io moa zany avy hatrany dia rehefa nahita ny fiavian'ilay gendarme manao patrouille dia nitifitra zany le olona ihina reo dia teo zany araikitra teo zany ny famaliana ka tamin'izay fotoana izay zany nazahoana ny reto vokatra izay asehonareo reto. Ho an'ny kompanian'ny Ankazobe manokana dia efa nahitambokany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana nanomboka ny volana Janoary nankaty. Nisy ny fitaovam-piadiana sarona, nisy ny dahalo maty sy voasambotra. Maro moa ny hetsika izay efa nataon'ny kompania gendarmerie teto Ankazobe tamin'ny resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary efa nisy moa ny vokatra azo tsapaitanana. Misy ny raha tamin'ity taona ity zany dia efa nisy ny 5 ny basy efa tratra tena ampelantanan'ireo jiolahy ary misy dahalo 7 zany no maty tamin'ity taona ity. Ary ny hetsika moa zany dia mbola mitohy ary tsy mijanona io raha tsy miena ary ho foana ny asan-dahalo izay anatin'ny distrikany Ankazobe. Tsy hijanona ny hetsika fa hitohy hatrany ary amongotra ny tsy fandriam-pahalemana hatramin'ny fakany no lahara-pahamiana ho an'ny zandarmariam-pirenena. Nahitana fihenana ny fanafian-dalo sy ny alatrombo tao amin'ny distrikany Ankazobe tamin'ity taona 2024 ity raha noharina tamin'ny taon-dasa izay vokatry ny fanaovana ireo hetsika isan-karazany sy ny fiara-miasa akaiky tamin'ny mponina ifotony.